Momba moa zany ny azoko lazaina de ny taona rehetra zay fahatanorako zany a de tany ivelany no nisy ahy, marimarina koa tany Belzika. Nandia fianarana filôzofia arabo no nataoko tany a, de nianatra koa ny momba ny ergôlôzia zany hoe science du travail, ary mikasika ihany koa ny planification. Akoatr'izay moa zany a de ny zavatra tena nahafinaritra ary anisan'ny nahaliana ary ny tena hoe zay ny tena talentako angamba efa nomen'Andriamanitra dia ny asa sosialy. Ka rehefa vita ny fianarako rehetra dia folo taona zany niasa tany Belzika amin'ny sehatra sosialy, fa folo taona mikasika momba ny fiarovana ny zoan'ny ankizy, fitazaina zaza, mania moa zany filaza azy, folo taona tamin'ny orinasa anankiray. Ny tena moa zany rehefa nanakevitra hoe tsara angamba raha ohatra ka zao fahaizako manao zao no entiko any an-tanindrazana, dia 1995 no teto Madagasikara ary niara-niasa tamin'ny mpitsara tsy ampy taona zany ny juge des enfants de délégué permanente ny juge des enfants nandritry ny folo taona tany Tomasina ny tenako. Nanorona kany anankiray moa zay fitaizana zaza ihany koa, mba tsy hania le maditra moa tsy de tena terme fampiasako loatra satria tsisy zaza naterako ho aditra koa, fa eo amin'ilay fitaizana kefa ao anatiny zany atao hoe fitaizana zay foana misy ny sehatra nisy ahatra am'izay dia ataontsika hoe parazaranga no natongavako amin'ity commune anankiray ity, zay tsiny zany fa teto amin'ny commune Ampanitokana. Amin'ny mampanao asa soa lalandava zany a, zahay mivady indrindrindrindra dia ny anadahako nisarika hoe raha misy tany tianao ambolena ompiana dia misy tany anankiray eo akaiky ny tanàna misy ahy, de taty Ampanitokana nitondrany ahy. Manana didy lehibe aho zany tsy fatafaverina taty hitondra zay anjara briko ao anatiny atao hoe fanabeazana zany, ary ny zavatra tena nasarotiny ahy dia eo amin'ny sehatra ny atao hoe fiarovana ny zoan'ny ankizy, zoan'ny vehivavy, zoan'ny olombelona amin'ny ankapobeny. Atao hoe tsy nieritreritra zay latsaka mera ny tenako tonga teto, ary tao anatin'ny sehatra sosialy io no nanatona ny olona maromaro teto amin'ity commune ity hoe fiantsoana moa zany de tantina ny fahalalan'olona trano Tomasina na ty hoe latsahanao mera, tsy nieritreretin'ny tenako zany zavatra zany, ary tsy nieritreritra n'izany mihitsy ny tenako hiditra am'izany atao hoe sehatra politika na hanao politika, fa de sosialy ihany ny ao anatin'ny saiko. De nekeko zay fangatahan'ny vahoaka teto zay, tsy naneritreritra hoe ho lany na tsy ho lany, ary zay no nahatonga niditra ao anatiny atao hoe parti indépendant moa filazan'izay, de tsotra ihany nanaovako azy teny fa de hoe tantily luizety zany Ampanitokana hivoatra no eritreretina, tsisy afa-tsy ny resaka zo zay ihany, ary zay ihany no fampizarako tamin'ny vahoaka teto Ampanitokana. Rehefa miresaka zo moa maro ny zavatra mety avoaka an'izay, raha manontany zao ny olona zo tokony hianatra ny ankizy mazava ho azy, fa misy rafitra tsy maintsy amboarina ao anatin'izay, misy rafitra tsy maintsy atongavana amin'izany atao hoe tanteraka le zoan'le zaza, zany hoe misy sekoly ianarany, misy sekoly ara-dalàna, misy sekoly maefa tsara mba hahafany ianarany. Zay zany aloha ny vehivavy tahak'izay ihany koa, raha ohatra ka hiditra anatin'ny atao hoe fampandrosoana ka hiala amin'ny fahantrana dia arovana koa ny zoan'ny vehivavy indrindra ty ambanivohitra, manana fahalalana, ahafantatra ny atao hoe zao ny zoako amin'ny mahavehivavy ahy, ary zao ny zoako amin'ny maha-olombelona ahy, zao ny zoako amin'ny fiarahamonina. Fahalalana zany rehetrarehetra zany dia anisany fisorohana ny atao hoe fahantrana satria manana fahalalana koa le olona, ezaka le izy
amin'ny akapobeny zany ny atao hoe rehefa miresaka zo zany defa mazava ho azy fa misy fetraikany ary ekonomika ary rehefa tonga mera ny tenako a tamin'izay fotoanandro zay dia lany soamatsara moa ny tenako a dia niezaka kanefa moa tsy ampy-heritaona no mipetrahako teo amin'ny fitondrana ny commune teto am-panitokana de sedrany ny krizy lavareny iny isika ary iny krizy iny a mitondra ataontsika hoe fahavoazana be dabe eo mitoetsain'le olona sarotra de sarotra indraindray manitsy satria lay krizy a tapitra tsisy tsy mahalala an'le hoe krizy ny andro krizy zao de na atao ara hoe ny fanaovana didy eo amin'ny fandoavana hetra dia misy fiatraikany teo amin'le olona ny fiaraha-miasa de efa samy krizy dododolo moa zany a dia na ny commune ara nisy fiatraikany le anatin'izay krizy an'izay ko marina fa natao re misy tetibola matsinjinika tafiditra de azo lazaina fa tsy mandeha amin'ny laona intsony io ohatra mitondra tokantrano ihany io raha mitondra tokantrano ianao a rehefa misy ny vola tafiditra ara-dalàna miditra tsara ao anatin'ny kitapom-bolanao a tsy atory zany de fa hainao mitsinjara azy hainao no atao hoe manao an'izany atao hoe planification budget nao zany rehefa tonga ty andoavako an'izao ty vidianako an'izao ty vidianako vary fa raha ianao no tsy potopoto ny vola miditra ao amin'le tokantranonao de takizay koa le commune rehefa tsy miditra ny hetra tsy miditra ny tsy tonga ara-dalàna ny fanampiana ara-panjakana ny fandoavana hetra ny fandoavana ny zavatra majinijinika rehetra ny ataontsika na ny mpivarotra ny an-dalana tokony andohany abakeliny ara de marefirefy daholo dikan'izay zany a misy fiatraikana hatrany amin'ny na ny mpiasa tokony andoavanao karamara tsy ara-dalàna intsony zany hoe marefirefy hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany a ny fomba fitsinjarana ary zay ny zava-sarotra indrindra ny sedraiko a alohany ny alako na metrahako ny fialana